Coucou. Coucou daholo. Amaly kely an'le raha matoa kely manja kely le efa hoe tais-toi belle. Tais-toi, sois belle dia tais-toi. Tais-toi belle. Raha ohatra ka hoe soroko mihitsy ty. Raha ohatra hoe andrindreraka dia comprendre ako. Mety ratsy be ny réseau ako fa aty amin'ny tany ratsy réseau be. Coucou daholo. Kaloka ratsy be mihitsy an'le réseau. Amary an'le madame Lovy iny ako. Tageo eto izy raha ohatra ka hoe fa kamo be anao vidéo mitokana ho anazy. Rehefa mianatra ny zanakareo alefanareo makaty andafy. Mety tsy tenisany aty andafy. Nareo mitsabo tena aty andafy. Dia avy eo amin'izay hoe mandehana mody aty vao afaka miteny. Ampy atonina anay ka mifonjao. Atonina anay mifonjao. Ny olona ny toerana ary miteny gadrainareo. Fa mba asiva intelligence ihany le izy na dia hoe tena hoe tiana afenina be ary le diplôma ny vidiana mba asiva intelligence ihany rehefa miteny. Fa tsy hoe etiketiny hoe avy nikembaka tany ny alina dia avy eo dia etiketim-po eo dia hoe alao izay zavatra sendra vaha fotsiny tenena. Raha ohatra izay dia vonona mifonja indray anay. So dia hoe rehefa tonga izay vao ifandamina hoe iza makaiza dia iza makaiza le nanao posy mivadika efa feno ny ato amin'ny kategoria amin'ny posy mivadika. Le nanao le tsy nanao merci président koa efa feno. Aiza nisy anay. Fa tsy hoe rehefa tsisy argument tsony dia hoe mody. Efa tany izay fa tsy nahita fiainana tany izay dia nakaty. Dia raha etohanareo koa moa no hoe ny etohanareo koa moa ny frais anay aller retour miaraka amin'ny fitsy eo an-tsapanana. Mody izay. Frais 3000 €. Coucou daholo. Coucou daholo. Fa za zany mbola niandro hoe kosa mba zavatra diso kosa ty zavatra ty olona mamorona compte fake ndray ty manaratsy antisipa kely manjakely efa saky anspike sika mafisipa mahafinaritra kely anay izy iny tsara tarehy kely sady tsobolo kely mahafinaritra anay iny. Kaiky vao mitena vavany tonga dia tsisy sininina mihitsy ny ao anaty atodohany. Angara ohatra ka hoe aty avelany satria manko ny problème le fanjakana dia miferinana foana amin'ny reto kritika ny olona reto miainga amin'ny reto kritika ny olona reto ny tondrana amin'ny firenena. Raha tsy miteny ny eto amin'ny Facebook tsy miteny ny olona ny diaspora tsy mireagira fa ao dia ataotao fotsiny aloha le firenena. Dia hoe mody nareo nga hiantoka karamanay zay ny femme de ménage aty ka mikarama 1200 €. Misy femme de ménage mikarama 1200 € nga fa hody zay. Misy sécurité sociale lany, misy couverture sociale lany fa hody zay. Mahazo mody amin'ny ray maraina zay tsy misy mamono. Tsisy mandoaka ny masonay raha sendra ohatra ka hoe albinos zay. Raha misy an'izany dia mody zay. Fa rehefa tsisy an'izany dia mbola mijanona aty aloha zay. Fa tena arikalalika tena nandraty fianarana aty avelany. Dia ny olona efa mandraty fianarana aty ndray dia davy tena hody fa tena tsara rehefa tsy havana ministra, tsy havana député, tsy havana ana dia call center ny fiarahan'ny ankizy manana master aty rehefa tsy mahitahita. Fandry, sois belle dia tais-toi. Ok? Raha hoe ikala laleme dia micomprendre zay ohatra ireny ny zavatra voakana. Ikala andrindreraka dia micomprendre zay ohatra ireny ny zavatra voakana. Fandry manja. Zay ny olana. Ndry manja tonga dia raraka daholo le estimation anay rehetrarehetra. Raraka very daholo. Ndry rehefa manja kely. Mba andrina ny andraindray na akoatra ny vady filoham-pirenena hoe mba andrina no miprésenter ny olona manja ao Madagasikara. Very daholo le fanantenanay. Ka zay raha ohatra zay dia karamao femme de ménage ho karama 1200 € aty. Zany SMIC karaha misy an'izany any dia tonga an'izay. Fa tsy hoe efa karama 1200 € aty zay dia iverina karama 400 000 € satria hoe mila manohana amin'ny firenena. Efa tany zay nanohana amin'ny firenena fa tsy tafivoaka. Satria sady tsy havana mpanankarena tsy mahitahita. Dia hoe mody aty raha mahita zavatra atao amin'ny firenena. Nareo ary zao inona ny ataonareo amin'ny firenena? Firy nareo anao?
misy 28 millions nareo tsisy inona zany nataonareo amin'ny firenena zao. Firy ny diaspora ty, firy ny betsaka ny diaspora sa ny olona ny toerana. Ny olona ny toerana nareo misy firy inona ny ataonareo amin'ny firenena. Sao de hoe atao teny vazaha kely io de hoe misy valeur be le zavatra tenenina. Tsisy valeur io vao tsisy fond, tsisy valeur. Coucou. Fitsapanana ho sisy ratsy fa fitsany Majunga ihany zany. Etoanareo zany amin'ny frais miaraka amin'ny fitsany Majunga mbola misy mitorona kely Majunga zany zay vao tonga ao Antananarivo. Fa rehefa hoe tena hoe zay mihitsy zany izy mila mody zany zay anao vao afaka hoe miteny momba firenena. Firenena ngy raha te ody zay de mody. Manana lalana ody ihany zay. Fa le firenenay tsy voninandray anay. Tsy reharengy zany raha matoty hoe tsy maintsy mitsoka ty avela vao afaka miteny amin'ny firenena. Sao de averinao fa reharehanay ary zany. De mba averinao fa hoe reharesy voninahitra ary zany hoe mila mitsoka mihitsy aloha zay mila manao diaspora zay vao afaka miteny. Fa raha tsy diaspora ianao de manao posy mivadika ianao de efa migadra. Any amin'ny firenena tena isan'andro misy olona loarana maso tsy hita ihany hatramin'izao le olona manao anazy fa ny valizin'olona valizina alaina sary tsy nisy herinandro de hita hoe iza nanao anazy fa miain'olona maty isan'andro vao mason'olona asorina isan'andro tsy hitanareo hatramin'izao. Rehefa tsy haina mahay mitondra le firenena de alao miverina manao taxiphone. Alao miverina manao taxi. Zay zao tsy mahay mitondra firenena de alao tonga de tsy mitondra fa nareo manolo tena nareo mitondra firenena fa tsy hainareo mitondra le izy. Coucou daholo. Efa fantatrao tsy maintsy anao direct momba an'io resaka io fondry fandraisamanao kaza mozikia ny amana ty. Tsy maintsy manao efa hitako iny zavatra iny hitako iny fa ozako hoe compte fake ndray mamoromorona zavatra mampiteny zavatra tsy niteneny ty Ramatoa nivakiko le article midi Madagascar tena zavatra niteneny le izy sady tena hoe mba ohatrany hoe amin'ny teny vazaha zany le izy de ohatrany tena hoe misy saina be tena hoe olona tena hoe master nanao master sotry zany mihitsy le kela rehefa miteny. Fa tsy haiko na ny olona ary ngamba ame mahita an'ireny hoe zany ve ny voana porte parole na président hoe tsy maintsy mody any Madagascar ianao rehefa te hanavitra firenena de hoe mody aty Madagascar. Mody any Madagascar zay de aniny ny expat ny karamenareo DG an'ireny orinasa ireny. Ny ankizy tena manana diplôma tsy tafiditra amin'ireny vao tsy mahafantatra olona. Vao tsy mahafantatra olona de tsy tafiditra amin'ireny fa call center vita amin'ny bac, vita amin'ny master, vita ny licence, vita amin'ny master de any amin'ny call center daholo zay olona tsy mahitahita fa zay olona mahitahita efa manana ny dadatoa miasa ao ministère zao. Nareo mianakavina raha tsisy fianakaviana de mitovy aminay aty. Raha tsisy fianakaviana mahitahita ndry zao piasa ny aksiana taloha piasa ny Telmar zareo samy zareo efa mandovola amin'ny fitondran'ireo. Raha vendreo fa hoe mitovitovy aminay ve de tafiditra raha tsy hoe tanganana kely. Fa de vendreo to de tafiditra amin'ny poste indreo raha tsy hoe nasisina kely. Fa tsy hoe mahitahita kely eo de avy eo de mandraindray fitenenana kely eo de mba porte sara ty le parole le président fa le président efa tsitsy zay anaovana azy de mbola portenao zavatra avy any ny parole le olona. Fa ndry raha ohatra koa tsy havan'olona nahitahita ndry de miteny andry fa miara-miaina aminay aty amin'ny call center. Tena tsoroko andry zany tsy hoe mandiso fanantenana ndry de meloa fa asory daholo ny datoanareo sy ny nentoanareo sy ny ananareo sy ny ananareo de mandrama mitady asa fa asain'ny directeur mandoalika ty de asina aloha zay fa mahazo poste. Raha tsy zany de makany amin'ny call center. Raha mba hitako ato izy koa hoe tagena de afaka hoe miditra amin'ity live ty mihitsy de mifanazava mihitsy zay hoe fa maninona tsy maintsy mody vao afaka mitondra développement amin'ny firenena. Fantatrao nga ny devise afindrafindra ny diaspora makao amin'ny firenena. Fa de averinao fa tsy manampy firenena zany. Firifiry amin'ny diaspora aty manampy trabona, manampy sembana, manampy olona tsy manana fahefana satria noho ny asany aty de mba afaka manampy izy na hoe 20 € par mois. Zany ne anisan'ny développement firenena fa tsy le hoe mandray fitenenana mody manao kabary kely makapanao gazety reny tsy ihany akory fandraisana fanaovana développement firenena. Raha ohatra moa ka tena hoe tsy maintsy atao fasafasy le resaka de maka aty nareo de maka resinareo aty de aza sy vanina ny diaspora de aza sy vanina mandray fitenenana rehefa misy le occasion reny hoe feonany filoham-pirenena sy ny diaspora. Fa firifiry ny taminareo ohatra te handray fitenenana te hiditra amin'ireo efa sy vaninareo le izy hoe ireto ihany no miteny. Mandrama maka aty de aza manisy garde de corps de ataovatra le olona miresaka ohatran'ireny Paul Kagame sy an'ireny rehefa tonga aty
raha ohatra ka tena hoe tsy raha ohatra tena manao marina dia mandrama makaty nareo efa afaka mivezivezy eo ataoko fa mahazo réduction nareo efa tsy mandofo tsy haiko atsasany sahampahefany kory ary ny alohanareo amin'io angidim-biangasy io dia rehetra hoe tena ilainareo mihitsy ny fasafasa zany hoe mba te hoe aheno inona ny développement tiany diaspora eto makanesa ty fa nareo manam-bola afaka hivezivezy eno hoe nenay 3000 € vao afaka mivezivezy coucou aza mody aty zany kambony fa tsy hoe tsy tia tandrazana akory raha any andafy firifiry ny olona Madagasikara ao Madagasikara fa nareo olona Madagasikara eo manimba fananana iombonana zay aty andafy ngamy manimba fananana iombonana raha ohatra hoe développement resahana misy fomba eo dehibe ny afaka hidevelopena amin'ny pays fa tsy hoe tonga ao Madagasikara anao dia mipetrapetraka mivarotra telefona eo amin'ny esplanade io dia zay ihany ny développement Madagasikara tokony nianatra ohatrany nianatra indrindra tsy diso zay tsy nianatra ary zay ary mahatakatra an'izany zay tsy dia lasa lavitra tao fianarana fa zay mahatakatra an'izany fa ataoko hoe tokony ho takatra indringa amin'izany ndry hoe tsara tare fa raha nakombony iny fa mandry dia mbo vao mainky ndry tsaratsara tare noho izany rehefa hividy akanjo aty andafy andefa zanakareo hianatra sa mianatra amin'ny EPP manara-penitra nga zanakareo ny zanako ny filosa hoe za mianatra any amin'ny EPP manara-penitra satria tsy atokisanareo fampianarana Madagasikara dia alevanareo aty avelana ny zanakareo mandraty fianarana fa zanako ny olona ihany ny alevanareo mody satria hoe raha zay tsy mandroso ny firenena raha afaka miteny ratsy efa miteny ratsy be so ihany rehefa mba niova kely coucou za mitady mpanefy firavaka volamena ao Madagasikara ary tsy hainareo migere anazy hatramin'izao tsy fantatra hoe iza mamadika amin'ny volamena ovy tsy hainareo zany sa zay diaspora ny anao an'izany zay ny anao an'izany miandrany diaspora avy aty mody zany vao fantatra hoe iza mihitsy zany ny tena mpanodikodina volamena sy mpanasitrika volamena anaty lava-bodina ao miandrany avy aty zany nareo vao mahafantatra an'izany fa manaraka Andriamatoa Fangatany ovay le porte parole dia ataovy amin'ny teny gasy raha ohatra ka hoe sarotra be fa efa tsy haiko hoe firy volana sisa ny ananareo mbola manondrana daholo tena hoe manondrana zay tsy tratra mangalatra dia miteniteny foana le ramatoa anankiray ry le ramatoa anankiray secrétaire général ny dokotera ny Reine Elisabeth ry ary moa ny olona mbola sisy mamoaka hoe maty izy ireo mamoaka hoe efa maty indray aloha tsika tamin'ny indray mitoraka iny tsika mba lasa alony depa amin'ny firenen'ny olona rehetrarehetra so ihany tsika manana n'iny ramatoa iny koa zay moa tsy afaka mikomandy vao mikomandy dia efa fany so ihany tsika manana n'iny ramatoa iny zany mba reare amin'ny firenentsika hoe mba amin'iny zany tsika mba manana ina moa tisy ty information alohan'ny olona rehetrarehetra fa tsy azo atao hitan'ny olona koa ty direct ako ty fa ngamba dia voaroaka coucou sina inona ky tsy tadidiko kokoa raha le zavatra nyteneniko teo dia lasa mamerina mamaky aho hoe inona moa zany ny zavatra nyteneniko teo iainaraha koa tsy sala mitapo aho efa nahazo lesina ko tsisy matahotra ody ihany hoe fa ataovy mitovy amin'ny aty aloha le karama dia zararay ary ataovy mitovy ny aty ny karama sao dia averinareo fa hoe sitrapon'ny olona rehetrarehetra nge zany hoe hijanona amin'ny firenena zany sao dia averinareo fa mahafinaritra ny ary ty miteny vazaha sy mandoa impôt aty amin'ny vazaha ty mba tiany hoe ny impôt alohanay aty dia manatsara ny firenenay fa le ao amin'le fireneny tena tsy tavoaka nanandrana tao zay 20 taona tsy tavoaka satria sady tsy nandovany tsy zanaka mpanan-karena dia tsy maintsy manao botom-bazaha sy manao mpiasam-bazaha aty dia aty amin'izay zany zay vao hoe tsy afaka rehefa ohatra misy zavatra tenenareo dia mody aty aloha dia miverina mody zany zay aloha dia miverina zay avy eo sa ahoana sa hoe mody dia hoe mikadra kely aloha io zany iveriny karama ariary hoe anao mpamafatrany anao dia iveriny karama 400 000 ariary nefa ny karamanao aty 1200 €. Marina hoe aty ny karama ianao 1200 € miofatranona koa lafo mbola be dia be tsy midika kory zany hoe manan-karena be ny fampidominage aty fa na karama 1200 € ary ianao afaka misy aide anao misy épicerie solidaire ianao afaka mbola misy solution de santé anao izany tadiavinareo ody le olona nefa nareo tatiny nianatra manina raha tsy tao amin'ny Akova ianao nanao marketing ena raha tsy tao amin'ny F projet nanao marketing rehefa hita hoe tena tsy milay mihitsy le aty andafy aty
Satria na rehefa vita koa ro fianaranareo reo nalefanareo ny zanakareo dia ny olona amin'izay tadiavinareo ody. Mamorona association sisa anampiana ny mpianatra sy ny zazakam-boa tena tenengonareo zany fa be dia be tena be dia be ary ny ankabeazan'ny ankizy aty rehefa manao an'izany tsy voatery misehoseho satria rehefa raha miteny anareo azy ohatra hoe za manampy kamboty dia lasa ohatrany hoe fisehosehoana manala izy ka aloha fa hita ny lohanoniko lasa ohatrany hoe fisehosehoana manala izy dia be dia be amin'ny ankizy aty manampy tsy miteny tsy ampahafantarina fa hoe izy fotsiny manampy be dia be mihitsy ny manampy fianakaviana teneniko anareo fa raha misy ankizy raha tsy nakaty ivelany aty izy dia ny fianakaviany zareo anisan'ny matory any ambany tunnel amin'izao ka hoe tsy maintsy mody vao mahavy raha hoe tianao développement dia mody aty ina moa ilay phrase ampiasainy mba ohatrany hoe misaina be izy amin'ny teny frantsay. Mia grandeur tsy voatery tsaboana na asa sosialy fa rehefa mandefa vola amin'ny ray aman-dreny sy havana dia efa fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny olona aty kosa mba mividy moyen tany sy trano efa anisan'ny fampandrosoana daholo zany voila olona tsy porte parole indray mahatakatra an'izany ndry porte parole fa tsy haiko hoe ilay mivory andro aman'alina inona ny ataonareo amin'ilay andro aman'alina kay mba ampahafantarao anay dia inona ny karazana kapoty ampiasainareo vory andro aman'alina fa tsy hita ihany izay vokan'ilay andro aman'alina fa tsy hay izay ataonareo ao. Coucou. Merci Vanessa, coucou na coucou ny diaspora rehetra andana hono nareo reto mody andana nareo mody mampandroso firenena. Fa hoe asaina mody le olona nefa le firenena ny corruption ny insécurité ny voie de vie le olona tena mitena nareo fa zay nanan-karena dia mitohy manan-karena dia zay teo atenatena ny amin'izao lasa mahantra dia mahantra moa zany mahantra mba ataovy mampitsiriritra le firenena dia mody zay ataovy mampitsiriritra dia mody zay fa tsy problème anay ny mody any firenena io na higadra ary zay ny hodina ihany fa firenena io tsy olona mbola manana nationalité malagasy zay. Sao dia mila mifahatongavandry arony izy eo laly vao mody gesta ampandroso ohatrany hoe fahazokana zany tsy ho vita mihitsy ho RN5 RN6 sy RN be dia be io raha tsy mody zany zay diaspora tsy ho vita mihitsy zany reo fianarana mirodana rehetra raha tsy mody zany zay diaspora dia tsy ho vita ohatrany efa nahazona voly raha matoty efa nahazona voly reny efa ho alohan'ny fianakaviana sy ny zafikely sy ny zafiafinay ny trosa amin'ireny fa le vola tsy hoe ataoty anisan'iny vola efa azo fa nareo tsy hay hoe ataonareo inona le vola dia hoe hiandranay avy aty zany nareo va hanao an'iny lalana iny ny fety zao efa nataonareo ina le fety babay goudra sa babay inona iny secret du peuple taloha tsy voavaky tsony le commentaire ne faire sao dia verynareo fa lifestyle ary ny atao aty fa vereo fa hoe tena hoe miaina aty paradisa angamba ny olona aty tena hoe sipa tsara pare kely ohatrany ndry ny manja kely ndry aloha manje fa zay le hoe soa bella dia ta gueule tsy afaka miaraka mihitsy koa ngamby io fa le hoe na ianao manja na ianao misaina kokoa matetika io rehefa miaraka dia ohatrany hafahafa be ohatrany extraterrestre ianao zay fa tag eo ato le raha matoy iny ny LinkedIn ny hitako fa tsy hitako ny Facebook ny fa vaiko tao ny LinkedIn ny kay olona tsy nianatra olona mba taty ivelany ihany koa nanao fianarana raha ohatra ka hoe tena hitanareo hoe tsy maintsy any Madagasikara fa manao développement tsy hitako izay ny anaranareo taty ivelany da ndry manao marketing any amin'ny F projet mba omeo vola ary zay rehefa manana ihany ianao hoe izy ianao no omeko vola izy aloha ianao no omeko vola satria ny vola tadiavinay aty nge ny adiny ray amin'ny fiainanay aty ane ka alo vola e matoa zany manome volanao dia important amiko ianao ka important amiko velo ianao satria adiny ray amin'ny fiainako zany ohatra no omeko anao raha manome vola ohatra hoe manome 10 € anao aho ohatra zay raha gavatsy
le anao fianana kely fa efa miasa io fa tiako fiasana fotsiny zany mba misy fakanaina kely zany manao papier administratif io fa de zay za manao zay matezitra olo ndreny kialamanja kely na ndry manao choral rehefa tsy hitandry zay atao amin'ny fianana manao choral manao vokovoko manga ale président efa manahirana mbola portenareo hafahafa ihany amin'ny parolany ny menaka novidiana 7000 ariary araka izao lasa 17000 ariary zany nataony Edgar hoe io no vidy mpianana sahazanareo firenana amin'ilay be io tsy hitako zay tsy hodin'ilay diaspora tsy azoko aloha tsy hodinareo tena tsy azoko fa maneno ndry mierikerika be ho efa hoe feno fitaka ny tany de mijerijery fa de mba hoe misy olona mahafantatra anahy aty zany eo ihany akifa manaroatra mba assurasika fanetanana tolo-tanana kely ho any da mien kely zaza marary efa ela be iny momba azy eo amin'ny 24 heures mada fa nga mbola tsy sitrana iny zazy iny dry fa zaraina eto izy fa tsy hitako ny tena contre le hitanareo rehefa misy zavatra ohatrany tsy afaka tsy te hipartager ohatra tsy fantako tsara ny source an'le izy satria be de be le olona sao de hoe misoloky di Sataniel ny olona te hivoaka andrato fianarana mba hanana spécialité avoleta ohatra hoe mba te ho matianina amin'ny resaka robotika sy ny sisy reny neto mbola valala sy atody de fleur nampianarina ny ankizy any Japon ny ankizy zay spécialité tiany atao neto mbola asiana mieritreritra ny crise économique tamin'ny 1900 vaopolera tena marina mihitsy zany ny olona zao efa mianatra hoe ahoana makany amin'ny volana ny zaza malagasy mbola mianatra krika de zany mahatonga zanak'ry zareo alefa mianatra tiany zay fa tapahako amin'izay zay fa mahereza daholy aloha mora be ny calcul ny gaso sisy mahery za mahazo 1200 euros de angoniko fa tsy hitana ny charge aty assurance obligatoire contrôle technique mutuelle abonnement internet bref izay ny tenako anao hoe le 1200 euros akory tsy miteny akory hoe mahazo be io fa raha ampitahana amin'ny karaman'ny femme de ménage any amin'ny fireneny tena sy ny condition ihany ny femme de ménage any amin'ny fireneny tena de aleo manao femme de ménage aty fa tsy zany akory tsy midika hoe miteny eny ny avanareo aty andafy mba andefaso vola fa nareo ony kiry mikarama 24 000 ho nareo kiry kiala solona 3 fois 15 3 fois 5 ho kinareo mba andefaso vola fa nareo no mikarama 1200 euros zany akory tsy midika zany eo de angataka vola angataka vola amin'ny diaspora io misy tasmenas black na diako aty hitako mihitsy ny gerany zareo fa mbola tsy mahakasika firenena be aloha le izy fa mitovy misolomasoko mihitsy ty solomasonao ty ry Vanessa zany hoe manana rebanina hoe tena ry felana zay efa courage daholo